Manatitra miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany dia omenanao indray ny vaovao antsika isan'ny songadina anatin'ity fampalam-baovao ny aliny sabotsy fa 7 volana septambra ity. Feno ny fepetra anaovana ny fifidianana ary ny talata ho avy izao no fantatra fahodiniana eo anivon'ny gouvernemanta ny dasy sy ny pitsopitsony rehetra amin'ny tety andro mpifidianana raraka ny nambaran'ny ministera misana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana manohitra ny fomba rehetra sy kajikajy politika anafoanana ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny candidat ery Rajaonarimampianina manao etsika noerana ny fivarotan'ireo mpivarotra ivelan'ny tsena ny koma tsy ekeny ireo poniny 67 hectara etsony moa ny fivarotan'ireo mpivarotra ivelan'ny tsena manomboka izao asaina renao tokolasy toko vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany anatin'ny politika moa no isantarantsika ny fampalalam-baovao manana ny ambarany manoloana ny fanafoana-tsazy nataon'ny filankevim-pilaminana sy ny fandriam-palema ny vondrona afrikana ny ministra Manantsoa Victor nambarany fa zava-dehibe ary taratry ny firosoana amin'ny fampianana ny sorodalana iny fanapahan-kevitra iny hoaratsika ny anjinjiny. Zava-dehibe ary taratra fa nahita firosoana amin'ny fampiarana sorodalana ny fanapahan-kevitra famafanana sazy izay niantra tamin'ny mpitondran'ny HT misy 700 izay nataon'ny vondrona afrikana hoe amin'ny ministra Manantsoa Victor ministra misana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nambarany tipikambana eo anatin'ny gouvernemanta ity ihany koa fa feno ny fepetra anaovana ny fifidianana ary ny talata ho avy izao no hodiniana ny eo anivon'ny gouvernemanta ny daty sy ny pitsopitsony rehetra amin'ny tety androm-pifidianana. Tsika eto Madagasikara zany dia azo lazaina hoe amin'izao fotoana izao dia efa nampagnatanteraka an'izay fanatarana ny tondrotra izay ka hihiditra amin'ny fifidianana. Efa mipetraka moa ny daty ny fifidianana dia efa mipetraka ihany koa ny condition rehetra zay hanaovana ny izay zavatra zay rapiso zany zao dia non amin'ny talata dia tena izedany le calendrier électoral amin'ny fanatotrana amin'ny latsipriany ny gouvernemanta avy amin'ny alalan'ny proposition avy amin'ny sénite dia sy maintsy hivoaka amin'io zany ny calendrier détaillé an'le fanaterana ny fifidianana raha izay fa ro manaraka an'izany matoa ny Union africaine ny nanapa-kevitra hoe esorina ny sazy amin'ireo olona voatonona fa ny sakana amin'ny fivoahan'ny Madagasikara amin'ny crise dia zava-dehibe izy milaza ihany koa fa hoe mirona amin'le hoe fitomina izay zavatra izay dia mino isika fa tena amaly tokotra ireo firenena sy ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra ka anampy ny Madagasikara amin'ny ampianany olana ara-teknika rehetra zay apisy sy apisy ny fifidianana. Momba ny bulletin tokana indray dia manana ny ambarany ihany koa ny ministra Manantsoa Victor. Bulletin zay efa lazaina moa fa ny Afrique du Sud ny avy any Afrique du Sud no ampanao anazy dia mino sika zany fa ho tanteraky ny sénite amtarana sara zay zavatra zay. Raha ohatra ka misy problème ny Afrique du Sud dia mazava sara fa tompona ndraikitra ny sénite amin'ny fanatanterahana an'izany hoe fanaovana ny bulletin unique zany ka amin'ny fotoana zay verina fa hoe tena mahimamitage no avitana no avitanan'izany bulletin unique zany ka afaka atao somasara zany ny élection. Ny talata ho avy izao araka izany no andinika ary hamoaka ny daty isan-karazany amin'ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ny eo amin'ny gouvernemanta Belzika.